C'est moi ça nous on a un CNRE Centre national de recherche sur l'environnement de manana fiaraha-miasa amin'ny société manta zay ny manta moa raha tsika mahafantatra fa société kirakirany resaka fruits et mer eto Madagasikara dia ma industrie de transformation any zareo dia misy déchets zany le transformation ataony ohatra amin'izany ohatra ny hoe ny trondro zany zao ohatra ny ataony dia ny nofon-trondro ihany no ilainy ohatra dia ny kirany, ny vombony, ny taolany, ny lohany ireny zany tsisy ilainy zareo anazy fa lasa misy tokona déchet be lehibe zany miangona amin'izareo dia eo indrindra mahatonga le hoe niantso ny CNRE raikitra ny fiaraha-miasa niaraka tamin'ny CNRE mahamasaka de recherche anazy dia karoka izy dia amin'ny CNRE zany voalohany indrindra ihany koa dia miaro ny tontolo iainana amin'ny maha hoe Centre national de recherche sur l'environnement anazy dia ny manda manana déchet ny CNRE miaro ny tontolo iainana ny manda nefa mety hoe hiteraka impact any amin'ny tontolo iainana le izy dia teo niteraka amin'ny fiaraha-miasa dia anisan'izany le déchet niteneniko teo zay considérena déchet moa zany zay recyclen'ny CNRE anaovana recherche tao anatin'izany ohatra hoe ny karapasina crabe zao ohatra anisany anankiray nahitan'ny CNRE nahafahan'ny CNRE tamin'ny alalan'ny voka-pikarohana natao misy substance atao hoe kipina extraction ana kipina dia ao anatin'le kipina misy an'le hoe kidozane zay ahafahana manao traitement des eaux eaux usées dia reny eau industrielle le avy any amin'ny industrie reny zany afaka diovina amin'ny alalan'ny kipina na kidozane dia ao anatin'izay ihany keo le kipina dia mbola ahafahana manao amendement na sol dia amendement na sol mbola recherche en cours zay ataon'ny CNRE amin'izao fotoana zao le izy fa hivoaka tsy ho ela dia ireto zao manoloana antsika misy voka-pikarohana vitsivitsy vitan'ny CNRE ihany koa izy zao ny protéine ny extraina tamin'ny alalan'ny carapace de crevette efa tena protéine brute dia misy ny farine enrichie en tête de crevette ny tête de crevette ihany koa dia efa anisan'le considérena hoe coproduit na déchet nateraky transformation ao amin'ny société manda zany zany dia atao anatin'izay ihany koa dia misy ny poudre de crabe ty poudre de crabe tia anisan'ny tena hiasa be lehibe any amin'ny resaka hoe amendement na sol na compost na engrais ihany koa resaka zezika riche en éléments minéraux izy ty dia ny zezika hitantsika ny composition fa anisan'ny élément majeur ny phosphore ny azote ny inona koa izy teo ny NPK ny potassium dia zay mahatonga le izy hoe tena azo ampiasaina tsara amin'ny resaka zezika ihany koa ty composition le carapace de crabe malolo ty ihany koa zao ty zao anisan'le hoe kidozane efa avy extrait atao anatin'ny carapace zay voka-pikarohana vaingana ty nita CNRE fiaraha-miasa tamin'ny société manda moa zany CNRE sy ny société manda nanomboka tamin'ny taona 2013 arivo teo ny tena nanomboka maty natomboka tamin'ny carapacena crabe misy ankizy stagiaire atao amin'ny CNRE zao efa nanomboka tamin'ny carapace de crabe 2013 2014 sy 15 nisy ny tête de crevette tête de crevette ty zao dia tia ny écaille du poisson dia amin'izao fotoana zao zao misy ny hoe transformation an'le larve sy ny nageoire de poisson nageoire de sturgeon azafady nageoire de sturgeon zay avy any amin'ny lac Matassou zay ferme vao manomboka amin'izany eto Madagasikara koa nanomboka tamin'ny 2014 io ary ny sturgeon moa zay raha tsika mahafantatra fa le mana le hoe caviar
dia nazoara test urgence ny larvadigep zany zao ny coproduit esan'ny FCNRE amin'izao fotoana zao. Dia ty reto cacapigeon reto a no nandramanay natao anaty cacapigeon zany le fa produit hitanay le larvadigep sy le tety crevette. Dia efa nanandrana teo nareo dia tsy haiko hoe ohatrany ahoana ny voany fa samihafa fa ny zavatra tenenay amin'ny olona zay manao visite eto a sy manao dégustation eto dia ny fanontaniana voalohany telo anjareo sao dia hoe allergique-na resaka crustacés zareo fa lasa misy lasa manahirana ny fahasalamana le izy. Dia ngamba zay ny azo amin'ny fihinanana anazy.